Diso safidiny ben'ny tanàna ny Andriatsitohaina nametraka nisy olon-tena ny anivon'ny boribory-tany fahefatra dia Andriamatoa Beibotsilorisa. Mahalala tsara n'izany tanàna n'Antananarivo renivohitra izany ary tsy miamboadidy ny amin'izay fanakekezana bebe kokoa ny vahoaka ary indrindra nisy fampandrosoana ny boribory-tany fahefatra. Betsaka araka izany ny fanamby apetraka ho nambarany tsara sy efa maro ny vitany teo aloha fa ampitomboana sy atao tsaratsara kokoa izay efa vita izay. Anisan'ny goavana amin'izany dia ny fijerena ny madinika nandritra ity fotoana ity ihany koa moa no amin'irany fitantanana vonjimaika Andriamatoa Sabatisa sy Andriamatoa Faly ary Andriamatoa Parany ny fikambanana Beton Armé Loharanon'ny Poirany io manana amin'ny dingana manaraka. Na izany na tsy izany dia tafaray ny rano sy ny vary dia ny ben'ny tanàna nay Andriatsitohaina sy Andriamatoa Beibotsilorisa ifanometanana ho amin'ny fampandrosoana. Mitadasika ny boribory-tany fahefatra kanefa tsy ny amboadidiny lehilahy. Toy izao ny fanambony. Mazava ny fanontaniana voanalohany resaka aloha dia ity isaorana Andriamanitra lenanahary nanome hery aloha amin'ny ankapobeny nafana niakatra amin'izao toerana misy zao. Faharoa dia ity ankasitrahana manokana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo nay Andriatsitohaina nanome toky nametraka fitokisana manokana ny amin'ny tenako satria misy olo-terana ho azy no fidimbahoaka teto Tananarivo zany ben'ny tanàna zany misy olo-terana azy eto amin'ny 4e arrondissement sorako manokana zany ray aman-dreny zay manaraka fanambo izy ianareo za dia hitena aminareo hoe tsy hoeny tsy nanao ny teo taloha fa manohy ny ezaka zay efa nataony manatsara ny ezaka zay efa hita maso ary hanampy anamafy satria mpitarika ny fikambanana tena miara tena hoe miara-monina madinika eto Antananarivo tena ho isy zavatra iova be dia be amin'ity 4e ity zay zao no tena fanamboapetraka satria ieno vahoaka madinika direct mivantana mba hafana mampiodina mba andeha araka tokony izy ny zava-misy eto amin'ny 4e arrondissement. Ka eo indrindra sy fokotany tafiditra ao anatin'ny asa zay iandraiketany iara-iasa feno amin'ireo fokotany satria reo no solo-tenany amin'ny fotony tsy maintsy ho atao ny fandaminana amin'ireo fokotany reo ahafana mba miaino inona ny olana inona zavatra tokony ho ataony ben'ny tanàna inona zavatra tokony ahafana manampy ireo madinika reo. Zao ny afatra farany ny afatra farany dia miantso ny rehetra tsy akanavaka io na opérateur économique na ny olona zay manana tanana na ny olona zay manana ny hevitra ny olona nianatra eny hatramin'ny madinika indrindra misokatra ho antsika ny varavarana ny délégué ny 4e arrondissement miaino antsika izy ary zay vonina ifanometanana amin'ny tolo-tanana zay efanaovana amin'ny fampandrosoana ny tanàna misokatra ho antsika ny boribory-tany fahefatra. Mangasitraka tompoko.